Hoatsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra vaovao lehibe. Seminaire goavana no tanterantsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny valora sasa-maraina ny vavaka firadikanina fa rehefa migadina kosa ny amin'ny 24 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekoly ny fitahina izay mitondra ny hevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano, ny vady maditra sy ny zanaka, ny fidiram-bola tsy mandeha, ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio fa ain'Andriamanitra tao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra. Lainga andevoly ny milaza manao hoe efa izao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao, ho fatin'io aretin'io ianao, ho afa-baraka ianao, ho ravy ianao. Lainga andevoly angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarobia tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra. Tongava daholo tompoko. Inona ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao androany fa ny fantatro dia izao hietsika eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra ary voaka eo amin'ny fitoerany masina izy ka amonjy ianao andamina amin'ny fiainanao andamina ny zavatra rehetrarehetra izay mitranga eo amin'ny fiainanao amin'izao fotoana izao. Raha mino izany famonjen'Andriamanitra izany ianao tiako itehan-tanana mafy ianao sady iorakoraka haleloha mafy tsara. Izay no lohahevitra antsika amin'ny herin'ny androany manao hoe Andriamanitra no hivoaka hamonjy ianao. Teny ianao izay na manao azafady mba ho tadidiny tsara. Andriamanitra no hivoaka hamonjy ianao. Tsy mila miantehatra amin'ny olombelona ianao, tsy mila miantehatra amin'ny fianakaviana, tsy mila miantehatra amin'ny olom-patatra, fa mila miankina tanteraka amin'Andriamanitra ianao satria izy rery ihany no afaka hamonjy ianao. Androany dia misy vavaka lehibe ataontsika eto. Lohateny hafatra dia hoe Andriamanitra manova fiainana, Andriamanitra manova fiainana. Misy teny vao niraisiko vao eo ty efa ela ihany ny andiniko n'izy ity fa mifampitohy amin'ilay hafatritsika tamin'ny heriny. Firy taminareo ny teto tamin'ny heriny tsakany hoe ny tanana, ary firy ny tsy teto tamin'ny heriny tsakany ny tanana ihany fanatsahana ihany, ary firy nireny maniry ho avy eto amin'ny heriny androany raha mbola tsy tonga Jesosy. Amen. Nisy lesona ny anarantsika tamin'ny herin'ny tandroany manao hoe mila maty lay olona teo aloha, tsy mahamaika ny manova ny manodidina anao sy manova ny fiainanao fa iza mila miova voalohany, ianao dia izaho. Misy tena ohatr'izao vao niraisiko vao eo ao amin'ny Matio 4:12 dia ny 2:20 hoe maninona kay ny mahatonga an'ireny hoe kristianina mahery be mahita sitraka amin'Andriamanitra ohatran'ny hoe mafana fo nefa vetivety ao dia mivadika tampoka. Asa ianao raha fa nahita olona mivadika tampoka, fa misy anankiray ty ho resako aminao. Matio 4:12 dia manomboka amin'ny 5:15. 5:15. Ary Jesosy taminy fa ianareo kosa manao ho iza, ary namaly Simona Petera ka nanao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao an'izany fa ny raiko izay ihany an-danitra. Inona ny azon'ny Petera eto? Nahazo dokadoka izy, nahazo fankasitrahana tamin'i Jesosy. Nafinaritra ny zavatra nataon'ny Simona Petera. Fa vakio ny 2:20 fa ho gaga ianao. Io Petera io ihany tsy mbola mandeha lavitra ny tantara, nivadiky nga Petera. Ary Petera nanohana azy hitanila kely ka ny teny mafy azy hoe rehefa niresaka Jesosy ny amin'ny hazo fijaliana
sy ny amin'ny fahafatesana tsy maintsy aretany nivadiky Petera. Dia zao ny teneniny: sanatria aminao zany tompoko, tsy ho aminao tokoa zany. Ary izy niodina ka niteny tamin'ny Petera hoe: Jesosy io, makanesa ato voko ianao ry Satana, fa nafotonana amiko ianao satria tsy misaina izay an'Andriamanitra ianao fa izay an'olona. Vao 2 minitra na 3 minitra teo alohany Jesosy nanina amin'ny Petera, nandoka amin'ny Petera manao hoe tena ao tsara ianao zany Petera, tena mahafinaritra be ianao ary ny fanan'Andriamanitra tena ao aminao mihitsy Andriamanitra mampalala anao zava-miafina. 2 minitra tao ambadika izay ina indray ny tenin Jesosy. Izy tenen'ny Satana io tsy mpianatra hafa io, fa i Petera izay nandray dokadoka sy fankasitrahana tamin'i Jesosy. Inona no lesika tamin'ny heriny? Mila manina le olona teo aloha? Mila maty le olona teo aloha. Natonga ny Simona Petera nalaky ny vadika dia satria izy manana fanampo. Raha tsy naraka lesona ianao dia tsy haiko na mety mbola misy ihany ve ny CD fa tamin'ny heriny aloha na izary tsy nahazo, afaka mijery CD ianao. Natonga ny Simona Petera tsy nijoro tsara, ny vadika aingana dia aingana, nalaky ny vadika dia satria nety-ny hafanampo izy sy ny firetana fotsiny, fa le olona taloha tao anatin'ny Simona Petera mbola tao aminy ihany. Ary hitanareo mahatonga an'ireny mpinisy kristianina mora mivadika ireny, androany izy miteny manao hoe: Jesosy io, anompo anao mandra-piala amin'ny fofinaiko. Jesosy anompo anao aninina mitranga, fa afaka ray volana ianao mifanena aminy. Maninona izy? Verin-dalana miala amin'Andriamanitra. Ny tena marina amin'ireny dia toy n'ilay lesitsika tamin'ny heriny manao hoe mila vonoina ilay olona teo aloha raha te ahazo an'ilay olona vaovao ianao. Fa zany mahatonga ny mpino sasatsasany mivadibadika, vetivety ohatran'ny mpanompon'Andriamanitra, vetivety ohatran'ny hoe kristiana mafana fo, vetivety ohatran'ny hoe mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra zany, tahaka ny Petera mihitsy. Fa ao anatina fotoana foy dia gaga ianao mijery azy, fa le olona mahafinaritra be teo iny mivadika olona hafa mihitsy. Satria ny antony dia zao: izy te hanompo an'Andriamanitra fa tsy mbola maty le olona teo aloha. Fa misaotra an'Andriamanitra ho anao izay tonga teto tamin'ny heriny sy tonga eto amin'ity toerana ity androany efa olona vaovao ianao. Aleloia. Ary andray fiainana vaovao isika amin'ity alarobia ity amin'ny anarana maherin'i Jesosy. Tadio tsara fa mila averimberitsika matetika ireny vavaka ireny, ireny vavaka ireny. Le mamono an'ilay maizy tsika teo aloha, mamono an'ilay olona teo aloha, mila averimberina matetika zany mba tsy hitsangana intsony ozy izy pasteur René manao hoe io aneralahy ozy izy rehefa tsy maty tsara nge io olona taloha io izy dia miteneny motsy hoe tsy maty tsara fa torana dia mbola hitsangana ihany io izy. Ary zay mahatonga ny mpino be dia be ahitanao zavatra tampoka mitranga eo amin'ny fiainana. Ka averimbereny mandrakariva rehefa mivavaka mitokana ianao, misy fotoana ianao tsara ianao mivavaka ho an'ny hafa, mivavaka ho an'ny vadinao, mivavaka ho an'ny zanakao, mivavaka ho an'ny fianakavianao, fa misy fotoana mila mifantoka ao amin'ny tenanao mihitsy ianao. Satria tsy mamonjy ny hafa fotsiny tsika fa mamonjy ny tenantsika ihany koa. Laza hoe amen. Aleloia. Dia jerenareo tsara ny Romanina 5:7 dia milaza manao hoe ary ny fahafatesana ozy izy dia nanjaka hatramin'ny andron'ny Adama. Zany hoe tamin'ny alalan'ny zavatra nataony Adama sevo nanota teo anatren'Andriamanitra dia nisy fiainana tafiditra teo amin'ny zanak'olombelona, nandova fahafatesana ny olona. Ary ny fiainana tao amin'ny Adama sy Eva no nikorina tao amin'ny olombelona rehetrarehetra.
ary zay na tonga antsika nanao an'ireny vavaka tamin'ny herin'ny tandroany reny. Marina fa tsy de nisy délivrance be teto tamin'ny herin'ny tandroany, fa niezaky tsika namono an'le olona teo aloha, fa tsy le olona teo aloha ihany no toerintsika eto amin'ity toeranyity, fa izao ny fiainana zay niaraka taminazy ihany koa, zany hoe nolovaintsika avy any amin'ny Adamaseva. Misy fiainana noentin'ireo ray aman-drenitsika sy ireo razambentsika. Dinio tsara fa indrandray ny zavatra avy ao amin'ny ray na avy ao amin'ny reny de hita taratra indrandray fa mbola mitady anarakaraka atsika. Hita taratra indrandray fa mitady mbola iseho eo amin'ny fiainatsika. Fa androany amin'ny telaribity ho tapaka tanteraka zany, ary tsy anaraka anao intsony mandrakizay. Tsy ny fiainana tao amin'ny Adama sy Eva no anaraka anao sy toetra ao aminao, fa ny fiainan'i Kristy. Ary tsy ny fiainan'ny rainao ihany koa. Za tsy mamenatra amin'ny teny an'ity fa fiainako ity. Revo matsiaro ny fiainan'ny raiko a, de ho iaho manao hoe mila mivavaka mafy aho, miady amin'izany fiainana zany. Tsy ilay maolom-bavao ana fotsiny no raisiko, fa izao lay fiainana zay nikorina avy any amin'ny ray aman-dreniko ihany koa, laviko, toeriko, ary tsekeko anaraka intsony. Fa ny raiko de nanana fiainana hafa. Tsy haiko aloha zany aloha ny tantara de mba miresaka aminareo fotsiny fa za tamin'izany tsy mbola teraka. Eny vao nanomboka teraka zany. De za moa zany rehefa nanomboka teraka de tsy nalala ininona fa za ho ny mainty be rehefa tamin'ny vao teraka. De ny teny zany lay raiko manao hoe tena tsy normal io, tena tsy zanako io. Ka le mamanay ohatran'ny fotsifotsy, ohatran'ny le dadanay koa ohatran'ny fotsifotsy ihany. Teraka avy any mainty be. De ozy izy le dadanay manao hoe tsy izy io, tsy zanako io. Aiza koa de hiteraka ohatran'io. Jereo enao, jereo nefa ny tena marina de ity, efa nanana fiainana tany ambadika tany izy. De ohatran'ny mitady hirika fotsiny mba hizorana amin'le lalana. De iny fahaterahako iny zany niteraka fisarana tamin'izy mivady, tsy nentiny lamina ntsony rehefa avy eo de nisaraka. Izy moa efa maty, melohan'ny nafatesany efa tena ny fandretanany zay ny famely zay niaraka mivavaka zay. Fa mba miresaka aminareo fotsiny le hoe fiainana ao amin'ny ray aman-dreny. Fa ay vao nisaraka izy mivady ny tena marina, tsy mbola nisaraka akory ary izy mivady de efa nisy fiainana tany ambadika tany. Tamin'iza mbola tsy nivavaka moa, rehefa nakany Tamatavy de mba nanana eritreritra mihitsy manao hoe iza loatra zany datako zany satria za tsy nalala azy mihitsy raha tsy efa lehibe ohatran'izao. Tena tonga de mahita zany kotrana tsara mba ho bokiny. Mahita zany aiza izy any Tamatavy ho any ka ianao zany le entin'le maha-olombelona de hoe fananinana tsy nikarakarainy, fananinana tsy nirarahiny. Rehefa nyfanena azy atao Tamatavy tsy vita koa. Hay ve olona mampalahelo be ohatr' zao? Za tamin'izany tsy mbola mivavaka, tsy vitako hoy izay ohatr' zao. Vokatr'ilay zavatra nitsanga teo amin'ny tokantranon'izy mivady, de vokatr'ilay fanapa-kevitra ny raisiny tena hienjana be, hienjana ilay zavatra hitan'ny masoko. De rehefa avy eo moa rehefa mivavaka tateoriana de mifamely zay fampivavaka zay. Fa hitanao manao hoe nanambady izy vehivavy tany tanora zay ny nalainy avy teo de niterahany anankiroa. Hitanao zany le fiainana. Ka raha izany no velanao hikorina ao anatinao
zavakafa ny tranga manomboka androany alarobia amin'ny anara-maherin' Jesosy ny fiainan'ny Kristiny manjaka ao anatinao, tsy ny fiainana avy any amin'ny rainao na ny reninao na ny pretapo na ny fianakaviana, fa ny fiainan'ny Kristiny manjaka ao anatinao, miova ny fiainana rehetra any anatinao any. Aleluia, aleluia. Lazao hoe miova ny fiainana ty anatiko ty manomboka androany. Andriamanitra manova ny fiainana ty anatiko ty manomboka androany amin'ny anara-maherin' Jesosy. Tsy le olona ao anatinao ihany miova fa le fiainana ao anatinao ihany koa. Zao manko a, rehefa manantona an'Andriamanitra tsika, mamaiky an'Andriamanitra tsy ny amany olonanao na ny andamany zavatra rehetra, fa ny mamaiky an'Andriamanitra de anome anao fiainana, anome anao fiainana. Jerenareo tsara ny Baiboly a, Jaona voalohany toko 7 epistily a, Jaona voalohany a toko 7 dia ny 4:40. Jaona voalohany a arinakaizy zany aloha dia tsy ho hita mandrapirava angamba ny sasany. Jaona voalohany a toko 7 a dia ny 4:40 amin'ny anaran'i Jesosy. 4:40. Fatatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainantsika. Ny fivavahana zany a, rehefa tena manompo an'Andriamanitra ianao ka hitanao le lalana, dia misy karazana famindran-toerana mitranga eo amin'ny fiainanao, ary tsy mifandray amin'le fiainana teo aloha intsony ny fiainanao. Zay no mahatonga ana amin'ny teny mandrakariva manao hoe aza mampitovy ny fiainanao amin'ny praitaposy amin'ny fianakaviana, fa ianao zay tonga eto a manana fiainana hafa mihitsy ianao manomboka amin'ny alarobia ty amin'ny anara-maherin' Jesosy. Aleluia. Filazany tsara ny Jaona toko 5 dia ny 4:20 tovy an'io ihany. Jaona toko 5 dia ny 4:20. Jaona toko 5 a dia ny 4:20. Sao ny voalazany 5:20. Lazaiko marimarina tokoa, aiza moa izany? 4:20. Izay mandreny teniko ka mino zay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy elony, fa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy. Ny mamaiky an'Andriamanitra dia izao, manalanao tamin'ny toerana zay nisy anao teo aloha, tsy nisy fiainana, tsy nisy fifaliana, tsy nisy fiadanana, tsy nisy fitsaharana, tsy nisy fanantenana. Esorin'Andriamanitra amin'izany ianao a, ary apetrak'Andriamanitra ao amin'ny fiainana. Efa tsy mifandray amin'le fahafatesana teo aloha intsony, dia le fiainany Adama Seva sy ny ray aman-dreninao sy ny razambenao. Ary raha misy zavatra tahaka an'izany mitady hanafika anao amin'izao fotoana izao, dia toero ary aza manaiky hatramin'ny farany. Aleluia. Toerinao le izy dia tsekenao hatramin'ny farany, satria mazava ny ten'Andriamanitra efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany ianareo. Milaza ihany koa ny Baiboly ny teny zay nomeko anareo, zay nolazaiko taminareo izy ny Jaona toko 1 dia ny 3:20. Jaona toko 1 dia ny 3:20. Ny teny zay nolazaiko taminareo dia fanasy fiainana. Zany melohan'ny andaminan'Andriamanitra ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao, dia fiainana aloha no menanao voalohany. Misy olona manan-karena, misy olona manam-bola fa tsy manana fiainana, ary tsisy dikany ny miaina eto ambonin'ny tany rehefa tsy manana fiainana ianao. Zahay efa nahita mpivady manana trano faran'izay lehibe, zay fiara tediavinao ananany ao an-tokotaniny, manana vola any amin'ny banky, ary na ny zafikely ny azy mbola velony zany vola zany. Fa rehefa miresaka aminao izy mivady, dia zao ny tenen'izy mivady manao hoe mijaly zahay, tsy miadana zahay, tsy maheno tena ho sambatra zahay,
Pasteur, mivavao anay fa ity trano ngeza be ity ny fiainanay ohatrany any amin'ny afo be. Zay hoe zao fiainana be dehibe zao, zao fiara be dehibe zao, zao vola be dehibe zao, dia nareo mieritreritra ny tenanareo hoe any amin'ny afo be. Ianao manko mieritreritra manao hoe rehefa manam-bola ny olona dia miadana. Tsy mahasambatra ny vola. Zay no mahatonga an Jesosy rehefa manantona azy ianao tsy tonga dia vany ny olanao na mandama amin'ny fiainanao izy fa mameanao fiainana izy aloha. Za tamin'ny fotoana nanompoka an'Andriamanitra vao tena henoko eo, ay ohatr' zany kay le miaina, ay ohatr' zany kay le mivavaka, ohatr' zany kay le manana an Jesosy. Henonao mihitsy hoe tsisy ayay ianao, tsisy tahotra ianao, tsisy fanahiny ianao, milamina foana ny fiainanao. Ianao mandalo ady fa ianao tsy resy, ianao enjena fa tsy mety tratsy, ianao alambaraka fa tsy mety avabaraka. Tsy azonao angamba le izy. Manome anao fiainana Jesosy androany. Alleluia. Ary manova ny fiainana any anatinao any sy ny maizy ianao rehetrarehetra. Esoriny Jesosy lay fiainam-pahafatesana, lay fiainana avy amin'ny ray aman-dreny, avy any amin'ny adamaseva, avy any amin'ny razambe ao anatsika ao, dia soloany ny fiainan'i Kristy. Za dia mino mihitsy efa mivavaka ho anao fa matoy ianao navelan'Andriamanitra ho tonga eto amin'ny telarby ity, miova ny fiainanao manomboka androany. Le amainanao ohatra ny tseniko tsara le amainanao. Ndao asiana tabataba mafy be aloha fandraisantsika sady mitea-tana ianao mirakoraka. Halleluja, halleluja. Oya hoe halleluja, halleluja. Halleluja. Manala ny fahafatesana ao anatinao Jesosy. Esorin'Andriamanitra le fiainana ao anatinao, zay nilovainao tamin'ny fianakaviana, tamin'ny mpiray-tam-po, tamin'ny ray aman-dreny sy tamin'ny adamaseva, ary manomenao fiainana izy. Jerenareo tsara ny tenin'ny Jaona 10:10 tapany farany. Zaho Jesosy avy mba nana ny fiainana sady anana ny be dehibe. Ianao raha misy olona tsy mivavaka tsy manompo an'Andriamanitra, mety ny fiainany manam-bola izy, manan-katao izy, manana tsena be dehibe, aza mampitovy ny tenanao amin'izany olo zany ianao. Ianao mijery azy ty ivelany dia izy ianao manao sambatra izy, miadana izy. Non, tsy misy olona sambatra zany nefa tsy manana an Jesosy. Izy ohatra ny hitanao mitsikitsiky miadana faly, fa any anatiny any na dia mahita ry izy ohatra ny mbola nitonotony ny fiainanao, dia mahitanao izy fa ianao sambatra, ianao milamina, ianao manana fiainana. Alleluja. Misy olona ohatra zany hoa, na izy mivadiny resako anareo dia zany reny teneny hoe sambatra. Izy mivady miteny manao hoe ohatra ny any amin'ny afo be ho ny fiainany zareo. Tamin'izany fotoana zany tsy mbola nanana fiara, tsy mbola nanana moto, fa izy mivady maka anavy eny an-trano dia mitondra anazy mandeha amin'ny fiarany zareo izy manana fiara, manana trano, zany reny lazay mifasambatra, zany efa tsy mbola manana fiara tamin'izany. Ianao misy fotoana mitsiritra amin'ny fiainan'ny olona dia mahita manao hoe tena milamina izy, tena sambatra izy, fa ny tena marina io olona io mijery anao dia mitsiritra anao. Alleluja. Zany marina manova ny fiainana any anatinao Andriamanitra, manala le fiainana teo aloha, le maizy ianao teo aloha, zay nolovainao tamin'ny enti-parazana ozy izy ny soratra masina. Zany hoe noraisinao avy amin'ny ray aman-dreninao, noraisinao avy amin'ny rainao. Raha vao misy taratra fahafa rahalahy eo amin'ny fiainanao, tady akataka ny fiainan'ny rainao, miadivy ianao. Ary fenoy ny fiainan'i Kristy ny fiainanao, fa lavo ny fiainana sy ny zavatra manararaka avy any amin'ny ray aman-dreninao any. Raha hitanao ranabavy ohatra ny misy zavatra tady hitranga avy any amin'ny reninao, tady iseho amin'ny fiainanao, aza malahelo fotsiny ianao manao hoe fananiny ty fiainako ty, mitsangana ianao dia miadivy ary toeratra amin'ny farany, dia raiso ao anatinao ny fiainana zay nomeny Jesosy ianao. Soloy an'ilay fiainan'i Kristy ny fiainana ao anatinao. Asanatiny tananao very zao vavaka zao amin'ny anara maherin'i Jesosy manomboka androany alarobia, laviko, toeriko ary tsekeko mihitsy ny fiainana avy any amin'ny Adama
avy any amin'ny Eva, avy any amin'ny razambe, avy any amin'ny ray, avy any amin'ny reny. Tsy mahazo miampita ty amiko zany. Za tsy manao tsinontsinona ny ray aman-dreniko, manaja an'izy ireo aho. Fa androany alarobia mila manova fiainana, mila manova fiainana amin'ny anara maherin' Jesosy. Ny fiainan'i Kristy, ny fiainan'i Kristy, ny fiainan'Andriamanitra, ny maizy an'Andriamanitra, ny tontolon'Andriamanitra no manjaka ato anatiko, manomboka amin'ny ty alarobia ty amin'ny anara maherin' Jesosy. Miova ny fiainana ty anatiko ty, miova ny fiainana ty anatiko ty, manomboka androany amin'ny anara maherin' Jesosy. Amin'ny alalan'izany toroteny zany sy amin'ny alalan'izany vavaka ataoko zany, dia misy fiainana raisiko avy amin'Andriamanitra. Mandray fiainana be dia be aho, mandray fiainana vaovao aho, ary manapatapaka sady manoritoro lay fiainana teo aloha avy amin'ny Adama sy Eva. Fiainam-pahafatesana, fiainana feno aretina, feno olana, feno fafambaraka, feno tsy fahavanonana, feno korotana, laviko zany amin'ny anara maherin' Jesosy. Raisiko ny fiainan'i Kristy, anjaka ty anatiko ty, manomboka amin'izao sekondy zao amin'ny alalan'izao toroteny zao, amin'ny anara maherin' Jesosy, amin'ny anara maherin' Jesosy. Sady mitia tanana miorakoraka mafy. Halleluja. Mila manova fiainana ianao, ary tsy mametraka ny tenanao hitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Na malagasy ary ianao manana nationalité anankiroa, dia amin'ny mamponina eto Madagasikara anao sy amin'ny mamponina lanitra anao. Na dia eto ambonin'ny tany aza no misy ianao tadidio, fa zanak'Andriamanitra ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao. Tsy mitovy amin'izao tontolo zao ianao. Ary zay mitranga eo amin'ny olona tsy voatery azo anao. Azay no mahatonga nandresaka tamin'ny herin'ny tandroany manao hoe fiainana tsy andairana ozony, fitahiana tsy andairana ozony. Zany marina. Rehefa ao anatinao ny fiainan'i Kristy, manana ny fiainan'Andriamanitra ianao, iady aminao, amingana zay amingana anao. Fa ny zavatra ataon'ny fahavalo rehetra, rehefa Andriamanitra ny momba anao, rehefa Andriamanitra ny miaraka aminao, dia lasa mivadika mahatsara anao eo. Tsy voatery hafaly anao ny fiseho an'le izy, fa mivadika mahasoa anao amin'ny ho avy. Laza hoe amen. Zany hoe matahotra ianao mahita ny fahavalo mamely anao ary mikendry zay andavo anao, fa ny tsy fantatao dia ity, ny fiseho an'le izy ny tsy mahafinaritra, fa ny hafaran'io fitahiana ao anao. Satria ao anatinao Jesosy, ary ny fiainan'i Kristy no manjaka ao anatinao. Manomboka androany alarobia manana fiainana ianao, manana fiainana ianao, miova ny fiainana ao anatinao ao. Halleluja. Dia ny maizy an'Andriamanitra zany manjaka ao anatinao. Faly milaza aminao fa misy karazana fanafody tsy hety aminao ntsony manomboka androany arivo. Raha karazan'olona mihinana fanafody ianao vao matory, zany rehefa tena tambatambazana be mihitsy, vonoina daholo zay mitabataba rehetrarehetra ny zava-maneno, ny ankizy tsisy vela kikika mihitsy, efa mihinana fampatoriana amin'io fa mbola tambatambazana ihany vao matory. Fa manomboka androany alarobia, ninina otrika aretina, mikroba, virus, bakteria, aretina rehetrarehetra ao anatin'ny vatanao, miendaka miala tao zany. Ary ny fiainan'i Kristy no manjaka ao anatinao, manova fiainan'Andriamanitra amin'ity alarobia ty. Halleluja. Manome anao fiainana be dia be izy, ary manala an'le teo aloha. Zany angery havana mahatsara an'le mianatra, mahatsara an'le mianatra mientoroteny takan'izao. Zava-dehibe ianao hoe mila vavaka ametrany tanana, zava-dehibe zany. Fa ndraindray le fiainana any anatinao lalina mihitsy mila miova, fa tsy zavatra tapitapenana. Ny pneu ane afaka tapenana foana, na firy goka amin'io afaka tapenana foana io. Fa ny olana dia zao, raha ho tapenana lava zao io, dia izay fanampenana natao tamin'izay ny mamaritra ny alavirana ho vitany.
afaka atao mihitsy ny tonga dia mivavaka ao anao na mametra taninao anao. Zao ny famarinana, misy zavatra be dehibe mila fantatrao aloha, mila ianaranao aloha. Ary naray ane misy zavatra tsy mila entina mbavaka akory, fa vokatry ny fahalalanao ny soratra masina, fahafantaranao ny marina ary ny fankataovanao n'izany, dia misy zavatra tonga dia milamina ho azy. Tsy mila lamina, tsy mila entina mambavaka, fa mankatohan'ilay teny fotsiny ianao dia milamina ny zavatra rehetra. Io fiainan'ny Kristy io rehefa ao anatsika dia zao ny tadidio. Raha mbola eto ambonin'ny tanytsika, hozy izy le hira anankiray zay hoe ny tany dia lohasanady, zany hoe tsy maintsy misy ady eto ambonin'ny tany. Teny eny namanao tsy maintsy mandala atsika. Fa ny mahasamihafa ny olona manana ny fiainan'ny Kristy ao anatiny dia zao, tsy mety resy na oviana na oviana. Na mandalo ady ary ianao amin'izao fotoana izao ka efa eo amin'ny bivitra mihitsy hozy izy ianao tena ho resy azany, tena ho afa-baraka, tena ho potika. Non, tsy ho resy zany ianao. Mitsangana dia manaova maina, hoy aho hoe tsy ho resy zany ianao. Hoy aho hoe tsy ho resy zany ianao. Tsy tokony ho zany mihitsy ny amainanao hoy aho hoe tsy ho resy zany ianao. Somary raiso kely ny tany akaikinao dia tenenao zay izy, tsy ho resy zany ianao rahavavy. Tenenao amin'ny fahefana tsara, tsy ho resy zany ianao. Manova ny fiainanao anatinao Andriamanitra androany. Alleluia. Ndao irakoraka aloha, mahazo toerana. Halleluia. Hainao ve afaka miorakoraka be ohatry zany any? Fiainana tsy mety resy, tsy mety raraka. Fiainana, hozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe fanjakana tsy azo ampiroroana. Nisy devoly anankiray nyroako tany Fianaratsoa. Enonareo tsara ny fihetsiky ny devoly manafika atsika randray, eno tsara. Dia ity lehilahy ity zany karazana antikrista, mpanompo ny devoly izy io dia nanao fanekena tamin'ny devoly. Dia nisy olona nitondra izy nakao am-piangonana. Dia rehefa vita ny toroteny dia nivavaka ho an'ny olona rehetrarehetra. Dia jereko izy mivandravandra be amina mihitsy, vandravandramy be, ajereny be mihitsy, tsy mifindra mihitsy ny masony, sady manao zao mipoziny. Dia za mihodina maka ty, dia jereko mbola za ihany jereny. Avavy ty rangaty io nandeha amin'izay nivavaka. Zao ny teneny anary ry ambany ery, mila miady aminao androany, mila miady aminao mila miady aminao dia modikitsy enona aloha tamin'ny voalohany. Vavaka olona ty naran'i Jesosy, tabataba ihany izy. Tsy hainao ve zany ozy izy nanantona amin'izay dia za nanantona iny mba nanantona koa izy, ny akarany teo ambony alitara. Lehilahy ranjanana be zany. Toy izy mantsain'le mpiara-miasa, avelao izy hoa. Tamin'izany tsika nanomboka kelikeny hoe avelao izy. Taloha tsika rehefa manao délivrance tazomina ny tanany sy ny tongony. Fa nahenao taty Antananarivo nanomboka tamin'ny fotoana io hoe avelao izy, dia mba nyteneny koa avelao izy hoa. Nrizatra be teo izy. Dia ato moa zany misy olona be dehibe mihetsika devoly, dia sady mamonjy an'ilay ato any dia hoe mijery azy. Nga ianao izy tsy masana taiotsika iady tsy fantatrao nga ny lehibe anay ozy izy. Dia niteneny namoaka secret izy,
ka melokeliny zay misy sikambanana anankiray saika amandrika tam'izany za mbola tao anaty ady de menany zao de menany zao de menany zao de ajanona ny asa fanompony tsy nanaiky de ay rehefa miatika an'le devoly am'izay voaka le secret de za mody mananana tya me mamono lolana izy de le olona rehetrarehetra zany lasa tsisy mijery an'le zavatra ataoko ato fa ry rangary iny jereny de nanantony de fahoana mantsy azy zay ozy izy mafy be ary adsika ny hoany ay ary le fahasoaroa tonga de nandoalitsy fa enonareo izy mandoalika iola be vava ihany tabataba izy de makatya de enao aza manatony enao aza manatona anay enao aza manatona anay enao mandeha enao de be vava izy fa voa manantony enao ohatry zany ny fiasan'ny devoly nefa rany ny tsirarany enjera teo afaka somantsara le rahalahy ka misy fotoana io devoly io na de faresy azy mbola be vava ihany fomba ny devoly zany tsy rehefa mitabataba izy ka be vava de hoe matanjaka tsia efa resy izy manao an'io alleloia alleloia ny fanjakana ao anatinao de fanjakana tsy azo ampirorona reto misy zavatra anankitelo mila fatatsika numéro toko faharoa amby roapolo teny andiny fasivy numéro toko faharoa amby roapolo teny andiny fasivy ampatanjaka ny fiainana ao anatinao eo numéro toko faharoa amby roapolo teny andiny fasivy ary Andriamanitra nakao amin'ny Balama ka nanao hoe iza moa ireo lehilahy hatao aminao reto de io Balama tamin'Andriamanitra Balaka zanak Sepora mpanjakany Moaba no efa naniraka tamiko hoe indro ny firenena zay nivoaka avy tany Egypta mandrakotra ny tany rehetra ko makane satria ankehitriny ka hozono azy izy angamba aresy azy ao ka androka azy ary hoy Andriamanitra tamin'ny Balama aza mandeha miaraka aminy na manozona izany firenena zany fa voatay izy fananina hoany izy de ny fomaraina koa Balama ka nanao tamin'ireo andrian'ny Balaka hoe andeha mody any amin'ny taninareo fa tsy hevelan'i Jehova handeha hiaraka aminareo zavatra anankitelo no nampatanjaka ny zanak'Israely ary natonga an'izy ireo tsy laitra mihitsy ary tsy azo resena voalohany de zao mario anaty baiboly fa tamin'ny fotoana ny zanak'Israely nakatohan'i Jehova nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra de tao amin'ny Andriamanitra sy ny fanatrehany ary tsy azo atao ninina ny zanak'Israely raha mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsisy afaka mamely ianao zany satria ao aminao ny fanatrehan'Andriamanitra ao aminao Andriamanitra zay ny olana indraindray raha misy zavatra manome ny Satana misy zavatra ohatrany hoe irika manome hery azy eo amintsika de lasa matanjaka le fahavalo na de tsy mahery azy fa amin'ny fotoana indray ianao manadio ny tenanao ary miezaka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra manao zay marina eo anatrehan'Andriamanitra de tadidio fa tsy misy devoly na fanaratsy na olona miseho mahery ka resy ianao zany tsy possible zany tsisy olona resy ianao zany raha mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra ianao tenenina manao raha mijoro amin'izay lazain'Andriamanitra ianao tsy misy olona resy ianao zany zay nitanjaka ny zanak'Israely rehefa nijoro tamin'ny sitrapon'Andriamanitra izy de Andriamanitra niantoka azy Andriamanitra niaro azy ary tsy namela azy okitiany fahavalo zay ny voalohany faharoa ny fomban'Andriamanitra
ozy izy ny Romanina toko fahavalo andiny faraka amin'ny telopolo milaza manao hoe raha Andriamanitra momba antsika iza ny tohatra antsika. Tsisy nizaniza afaka hiady aminao ka atohatra anao zany rehefa miaraka aminao Andriamanitra sy ny fanatrehany. Fa mahatonga antsika anjakan'ny fahavalo resin'ny fahavalo dia izao ianao rery mandeha miaraka amin'le fiainanao anatinao izay mety mbola mifampitotany amin'ny ray aman-dreny sy ny razambe. Fa raha mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao ary manana ny fiainan'i Kristy, eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra, Andriamanitra momba anao, tsy possible ho resy zany ianao. Ary tsy azo nizaniza sakanany zany ianao amin'ny zavatra ataonao. Alleluia. Eo aminao ny fahasoavan'Andriamanitra, eo aminao ny fitahian'Andriamanitra, eo aminao ny fanambina. Ary ninona nataon'ny olona ny fahavalo tsy azo sakanana nisy ratsy atsika, tsy azo sakanana tsy hanozona atsika. Avelao izy ianao ny ataony. Fa ireny rehetrarehetra ireny rehefa tena ao aminao Andriamanitra, ao aminao ny fomban'Andriamanitra, dia na ny ozina aza mivadika fitahiana ho anao, mivadika fanambinana ho anao. Na ny zavatra ratsy mitsanga aza lasa mivadika lalana matsara zavatra ho amin'ny avinao. Rehefa ao aminao Andriamanitra, avelao izy teny ary aza miady aminy, aza mifamaly aminy. Hitanareo, misy olona vavanana indray ampiasain'ny devoly anozongozona ny finoantsika, anozongozona ny fanantenantsika. Mpanompon'ny Satana ireny, ny devoly mampiteny azy, tsy misy fioarana nakely akory io vavany io miteniteny zavatra tsy fatany akory. Ary na ny zavatra tsy ataonao aza dia lazainy manana porofo izy, manana an'izao izy, dia teneniny amin'ny vavany, dia ozongozoniny eo ny finoana ao anatinao, miantso anao manomboka androany, tony ianao, aza mikoropaka, mandroso vava tsara, raisy le fiainan'i Kristy. Alleluia. Fa zay ataony fahavalonao io dia ho avadika Andriamanitra ho zavatra matsara zavatra eo amin'ny fiainanao. Ary ho gaga izy fa izy ihany nampiasain'Andriamanitra hampiakatra anao eo amin'ny toeram-boninahitra. Hoy ao aminao manao hoe miasa mafy ho anao ny fahavalonao mba hampiakatra anao eo amin'ny toerana sahazanao. Tsy henoko tsara le mainanao, tsy henoko tsara le mainanao. Manaova maina mafy be. Alleluia. Satria ny fiainan'ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia tsy andairana ozona. Fitahiana tsy andairana ozona, tsy andairana ozona. Mandeha io ozona io eny am-panidinana le teny. Ny ozona manko tsy teny tsotra fa miaraka amina fanasy fiainana. Ao anatinao anefa efa misy fiarovana, manana le fiainan'i Kristy ianao, dia mandeha le teny makany aminao, fa mandra-pahatonga niny any aminao any dia efa voaova iny. Ary ny fotoanany sy ny fiatrakan'iny any aminao any tsy zavatra ratsy fa mivadika zavatra tsara. Alleluia. Hitanao ohatra ny ranon'ny jirama ane, madio ny ranon'ny jirama amin'ny ankapobeny, fa nandray maloto ihany keo, misy rano maloto nandray. Fa mandra-pahatonga niny any amin'ny tokantranonao any dia misy zavatra be dehibe zay tsy hitany masonao akory. Fa rehefa tonga ao tokantranonao le rano dia mivadika maninona? Madio le izy. Ho antsika vahoaka an'Antananarivo sy ny manodidina rehetra, vaovao lehibe. Seminaire goavana no tanterantsika isaky ny alarobia manomboka amin'ny 7 ora sasa-maraina ny vavaka firadikana. Fa rehefa migadina kosa ny amin'ny 24 atoandro dia miditra isika ao anatin'ny sekoly ny fitahiana izay mitondra lohevitra hoe azo ovaina ny zavatra rehetra, azo ovaina ny zavatra rehetra, ny fahasalamana, ny fiainam-pitiavana sy ny tokantrano, ny vady maditra sy ny zanaka, ny fidiram-bola tsy mandeha, ireo karazana olana sy ady mitambesatra hatramin'izay tadidio fa ain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra ary azo ovaina ny zavatra rehetra. Lainga ny devoly
ny milaza manao hoe efizao mihitsy ianao tsy afaka miova intsony ny fiainanao ho fatin'io aretin'io ianao ho afa-baraka ianao ho ravy ianao lainga ny devoza angony ny herinao rehetra ary andeha hitsangana hiaraka hivavaka oetsy amin'ny lettre offert andrefa nambojanahary amin'ity alarbi tia manomboka amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe azo vaina ny zavatra rehetra azo vaina ny zavatra rehetra tongava daholo tokô